karazana filainy first mba ampilavolana vavy ao lasa pitasika sy mamorona asa ho an'ny tena ny sy ho an'ny namany. Ny fandaharana asa dia mandritry ny efa-bolana no iarahana miaraka amin'izy ireo ary mifanana zareo amin'ny resaka fahaizana pitasika, ny fanomanana tetikasa, ny fitaovana famatsiam-bola ary ny fandrisendahatra manam-pahefana ao aorian'ny fifanana dia misy tetikasa anankidimy mena famatsiam-bola mba ahafahan'izy ireo mamorona sy manateraka ny asatry zareo. Ao ivelany ao dia avelatra daholo ny fotralety izy mba ahafa ihany koa manoloana anazy ireo dia misy taony izay atao ivelany. Ny androany koa dia fanamariana ny fahadimotana ny first satria fahadimotana izay ny first amin'ny forona dia sady fanomboana ny fanomboana ny fanakarazana ny resaka ny first. Dia izy moa zany satria hitantsika angamba fa first tafika mandana tanora avokoa izany hoe limitena ny entimanana ary limite tanora 20 isaky ny efa-bolana ihany no afaka raisinay ao amin'ilay fifanana. Ho an'ny leadership programme dia tanora no afaka raisinay. Izay atao amin'ny first dia mampiantsika foana ny mpiara-monina ny tahafa koatranay anao fandaharana azy ary karakara ny tanora satria io first rery tsy mahavita anao an'izany satria izay zao rehefa manomboka ny fisonkatananarana tanora ny dimanjato no mandefa dosie izany hoe ny tanora amin'izao dia efa tia hamorona asa avokoa ary efa manomboka mahatsapa fa tsy voaterina asa ny birao ihany no mahavelo fa mahay leky izany izao hoe afaka manomboka asa ho anazy ary matanora tsy moa dia manana heritreritra fa tsy misy tsikatana zany mietratra hoe tanora ve dia hainao an'izany fa raha mijery kalitao an'ny tetikasa ivelany eo tsika dia mahita hoe avolena tetikasa andreo an'izy ireo ary metrika tokoa ary mahay zavatra mbola malagasy. Mahasarika ny tanora dia izay le resahako izay hoe satria efa hain'izareo efa manomboka telo sy hatry ny asa amin'izao fotoana izao. Madabe izy mamita fianarana nefa tsy voatery mahita asa rehefa avy eo dia tsy misy afa-tsy ny mamorona asa na afaka atao rehefa tsy raisy ny olona miasa dia mamorona asa ho an'ny tenanao sy ho an'ny namanao. Mahasaritra anazy fotsiny dia vitsy ny olona matoky ny tanora na dia manana hevitra ary n'ireo zatritsika ireo dia vitsy izany ny olona matoky mahavita zavatra ry zareo dia tia merimberina foana zahay hoe ireo tanora ireo no avy ary izay moa fatria efa hentsika foana fa manana hevitra ireo amin'izy ireo fa dia mila hevitra mangala fotoana miady hevitra amin'izy zareo ary mihaino ny zavatra tenen'ireo tanora ireo fa dia ho gagotsika mikalitao zavatra fokafamana. Manana fomba anankiroa zany izay ahafahanay manohana tetikasa andry zareo mandritra ny efa-bolana aloha dia mifaninana ry zareo mba azahoatra izany fao de démarrage ho an'izay projet anankidimy lanin'ny jury ma $500 ny projet. Avy eo anefany dia misy fiara-miasa miaraka amina plateforme na financement participatif atao hoe izay mananga andreo ankizy ireo mitady vola amin'ny alalan'ny crowdfunding. Dia izany hoe ankoatra ny financement izay azon'ny zareo tamin'ny first dia manana chance ry zareo azahoana financement fa ivelany. Izay ankoatra ny antony mahatonga antsika manao resitava ivelany mba ahitany partenaire hafa hoe misy projet mila koany eto Madagasikara. Ny anankiray fahatelo dia ireo tanorantsika ireo dia manana ny fahaiza-manao mitady vola satria moa samy tena manao an'izany ry zareo dia anjaran'ny zareo ihany koa